Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Ny voninahitra anay dia hoanao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka velona trapa-mijenjy zay tratra izao andro voalohany amin'ity volana avrila ity 2024. Bezakazaka tokoa ny fotoana Tompo satria ianao no miazona izany ary malala tokoa ny hoaviny manontolo. Matsiaro mandrakariva tokoa anao fa mandalo zao fiainana izao ary nataonao mba hanana ny andro sy ny alina ety an-tany mba azony matsiaro fa miovaova ny zavatra rehetra ary ankoa indrindra dia mandalo zany rehetra izany tahaka ny vonin'ny hazo fa malazo zany dia miserana ihany tahaka zany koa ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ankehitriny Jesosy dia indreto zahay kankana sy vovoka ihany. Na dia mety mirery aza ny olombelona Tompo dia tena kely sy bitika manonanao tahaka ny vitsika. Koa izay no mahatonga anay hanetry tena ambany tanamairinao amin'ity maraina ity. Indrindra ao anatin'izao alakamisy masina izao atsiarovanay ny fotoana izay nanombohan'ny fijalianao Tompo malala. Ny ororo fatratra izay nanjohanao, ny tebiteby tsy haitoaina, ary koa ny fikaroanao ireo apôstôly akaiky anao indrindra mba hiombi-panahy hiompo aminao, hitia sy hanana ihany koa herim-po manoloana ny ady izay hatrehanao, hanampy anao amin'izany ary izany rehetra moa dia tsy nisy fa ianao rery Jesosy niatrika izany tamin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina izay atao anatinao. Tsaronay avokoa zany Tompo amin'ity andro ity ary fantatray fa lehibe sy mahagaga ny fitiavanao ary tsy takatry ny saina tokoa izany famindramponao zany. Ankehitriny Jesosy manalo dia mankataka aminao indrindra zahay ilay fananao masina izay tao anatinao koa mba haritsaina tenatinay tsirairay avy afanay mandray ny teninao ary dia miterina Tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanamponao. Amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masy mankely avy Nazareta nozona maniry sy mangataka izany vavaka izany. Halleluja. Amen. Amintsika mandrakariva ny ravana ny fahasoavana mampiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Izay lehibe ao amin'ny Tompo, izany ny lohateny izay banjintsika amin'ity alakamisy masina ity. Izay nipetraka ihany koa teo amin'ireo mpianatra manoloana ny hiroson'i Jesosy amin'ny famadihana azy satria anankiray amin'ireo apôstôly no hamadika azy ary koa miloha ny hirosony amin'ny lalan'ny azo fijaliana tanteraka izay hatrehany manoloana ny fanenjehana izay nanjo azy sy ny famonoana izay tranga. Lioka toko faharoa amby roapolo. Lioka toko faharoa amby roapolo ny andinin'ny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahatelopolo. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Luc 22, 24-30. Ary nisy koa fifandirana teo amin'izay anankiray amin'ny atao lehibe. Ary hoy Jesosy taminy, ny mpanjakan'ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy matoy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe, izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no naharitra nanaraka ahy tamin'ny fakampanahy niantra tamiko. Koa izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka nanendren'ny raiko ho aho, mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako ianareo sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen'i Israely 12. Amen. Namadika Jodasy ary
Ny mpianatra kosa nitady seza. Izay ny zavatra nisy anatin'izao andalatsotra masina izao. Ary nalailo mafy tokoa ireto apôstôly izany aza fa anankiray amin'izy ireo no hamadika an' Jesosy. Dia ny fanontany izy hoe iza amin'izareo moa no hamadika. Ary izany atao hoe eritreritra nitranga izany sy fahasarana an-tsaina izany dia nivatika vetivety ho fanontaniana amin'ny hoe iza no lehibe eo amin'izy ireo. Ny tokony zavatra nampoizina amazy dia hoe inona ny tokony atao mba hahiray ny mpianatra. Fa ny zavatra nitranga kosa dia nifanohitra amin'izany fa ny zavatra niseho dia izay lehibe indray no nampiazakazaka ny mpianatra. Endriavana tsy izay tokony haharay ny apôstôly no namaky azy fa ny zavatra nitranga dia hita tokoa fa ady seza noho ny fitadiavana toerana. Nitsara izany ady izany ary Jesosy dia niteny tamin'izy ireo hoe izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandriny indrindra ary izay manapaka dia aoka ho toy izay manompo. Ary ny fototra izany atao hoe fitsimbadian'ny soatoavina izany dia eo amin'ny ohatra naseho an'i Jesosy amin'ny hoe izaho dia eo aminareo toy izay manompo hoy ny Tompo. Endriavana misy hafatra izay tiany Tompo hampitaino anatin'izany. Ny tena fahalehibiazana mantsy dia tsy zavatra hafa fa resaka toe-panahy sy toe-po anaty. Ahitana azy ao amin'izay olona maneho ny fitiavany an'i Jesosy Kristy amin'ny fanetrentena feno fahatsorana. Araka izay nolazain'ny Paoly apôstôly amin'ny Filipiana 2:2-3. Ary eo amin'ny faniriana hanompo an'Andriamanitra marina tokoa sy ny mpiarabelona tahaka ny tena. Ao amin'ny fahavononana ho hitan'ny olona fa ny tena no bitika indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Araka izany dia misy foto-kevitra efatra tiany Tompo hampitaina amintsika amin'ity maraina ity amin'izao andro diavintsika izao. Voalohany dia izao. Tsy maintsy mazava amintsika fa ny fahalehibiazana dia tsy toerana. Adidy, anjara, fitariana, na hery, na fahefana mahataona, na ihany koa diplôma an-tsekoly ambony, laza, fahaiza-manao, zava-bita goavana na fahombiazana. Eny tsy dia miankina loatra amin'izay ataontsika ao an'Andriamanitra izany. Fa amin'ny toetra aseho ny fanahintsika eo anatrehany. Faharoa dia izao ny tena fahalehibiazana dia mitaky antsika ho lehibe eo amin'ny sehatra sahazantsika. Ilaintsika ny mianatra mba ho lehibe amin'ny finoana, ny fanetrentena, ny toetra araka an'Andriamanitra, ny fahendrena, ny fahononan-tena, ny faharetana ary ny fitiavana. Tsy inona izany fa ny fananana ilay fahalehibiazan'i Jesosy Kristy. Ho tia ny fahamarinana fa mankahala ny heloka. Ary izay fitiavana ny fahamarinana izay dia vidin-dafo araka hitantsika sy irentsika ombenombeny tamin'izay fampianarana norenesintsika tatoato izay. Fahatelo ny tena fahalehibiazana ihany koa dia resaka fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo ary ny fanekena azy. Tsy maintsy hoe fananoka tena sady mahatoky isika naiza fidin'Andriamanitra ametrahana antsika. Eo mason'Andriamanitra ary ny atao lehibe indrindra ao amin'ny fanjakany dia izay maneho fitiavana lehibe indrindra amin'ny Andriamanitra iray. Homban'ny fanorantena hanaiky ny teniny izay voambara. Izany ilay fahalehibiazana dia
ny fankatoavana n'Andriamanitra ny fiorenany. Ny falebiazana dia ny fitezana ny eritritena eo ambanin'ny tany amerin'Andriamanitra. Faefatra farany dia izao, ny fanoloran-tena sy ny fanokana-tena no mampitombo ny vokatra azo eo am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra. Sainga ao amin'izay sehatra na miatran'Andriamanitra anao ihany sy arakaraka ny fanomezam-pahasoavana no meny anao. Ary izay zavatra izay dia indraindray sarotra tanterahina satria tianao sanina dao ny zavatra rehetra ary mahaliana ny manatanteraka zavatra izay mety hitan'ny maso ny tena na reny sofy ny tena ka tsy araka izay eritreretina dia tiana ho ahitsy araka izay eritreritra sy traikefan'ny tena. Izao anefa ny Tompo dia manainga antsika araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny antsika sy eo amin'izay sehatra na miatrany antsika, izay no tokony tanterantsika voalohany indrindra. Ny ankoatr'izay dia azy dia ilay Tompo, ny tompony izay ary anjarantsika ny manatanteraka izay tandrify antsika no izay ary dia rehefa namasina kosa no angatantsika hiasa ao anatin'ny tsirairay mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra satria izy no membonahitra amin'izany rehetra izany. Raha fehezina riavana dia tsotra no zavatra nataon'ny Tompo. Izy dia tonga tetỳ an-tany hitarika ny olona ho amin'ny fanompoana sy ny fifanompoana. Ary izay fitarihan'ny Tompo ho amin'ny fanompoana sy ny fanompoana izay dia tamin'ny fitiavana tanteraka ary naseho ny ariary izany. Izay no maha Andriamanitra fitiavana azy, Andriamanitra tia azy. Tsy mba niseho ho mpanjaka izay atao hoe malaza sy miezinezina ny nidirany tao Jerosalema ny alahadin'ny Paska mialoha an'ilay Paska fandresena niezinezina, fa kosa tamin'ny boriky no nitaingenany ary tamin'ny mpahalemy-panahy no naneho ny vonahany. Dia nikizy madinika ny voalohany sy loha laharana tamin'izany ary nankalaza azy ny rehetra satria malemy fanasa tsy miavina am-po tokoa izy ary izay no mahatonga antsika hanaradia azy, izay mahatonga antsika hakakoa ny toetrany hahatonga antsika ho mpianany tokoa. Engany efa ny masina hitoetrana antsika mandrakariva azontsika matsiaro fa izay lehibe amin'ny Tompo dia izay manompo. Ho voninahitran'Andriamanitra, vavaka isika. Ry Andriamanitra raizana ka ny masinao, mbola midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay noho ny teninao. Ary saorany tokoa fa Andriamanitra izay lehibe sy mahagaga ianao. Ary amin'ireo toetrana tokoa Tompo Jesosy dia tahaka ny loko eo amin'ny havana, tahaka ny loko eo amin'ilay atao hoe arc-en-ciel hita eny amin'ny lanitra. Maro loko, mahagaga sy mahatalanjona, mahavariana. Ary izay no andresenao ny fahavalonao. Andriamanitra marina sy mahitsy ary mazava fo ianao. Andriamanitra fitiavana. Anefa Andriamanitra mahery ihany koa. Andriamanitra izay tia. Andriamanitra izay mitantana anay amin'ny tanakavana fahamarinanao ka mandoro lalana anay tamin'ny alalan'ny asa izay notanterahinao, tamin'ny toetra izay nasehonao tetỳ an-tany. Eny Jesosy, ireo mpianatra tokoa dia niady hevitra ny amin'izay ho lehibe, ena kosa hiady sarotra manoloana ny fahoriana lehibe izay hatraminao. Mahagaga tokoa ny fondon'olombelona fa izay mampetipety ny ao anatiny sy izay rehetra ihany koa zavatra tiany atao no mibahana ao am-pony. Fa izay lehibe ao amin'ny fony tokoa no lazain'ny vavany
ho ianao tompo. Kondreto zay magnataka famindram-po aminao fanadiovanao mandrakariva Jesosy amin'ny rano sarobidy mba tonga anay Jesosy tsy sainany amin'izay tenanay intsony fa hijeranao tompo izay nijaly fatratra ary maty irery tao amin'ny fijaliana noho ny fitiavana anay. Asandratray inaranao masina ry mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo satria tianay tokoa ianao ary dia hanolotra ny ainao nandatsaka ny ranao ho fanavotana anay. Amin'ity andro ery tompo dia ilatsaka ao am-pony mandrakariva ny teninao ny asanao. Anao niady zany voninahitra ry tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa ny kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny herin'ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Haleloia.